Nahiditra amponja vonjimaika ao Ambanja avokoa ireo olona miisa 370 saika iondrana antsokosoko ho any Mayotte ka niainga tao Ambanja ny 4 Jolay teo raha ny nampitain'ny Zandarmaria avy any an-toerana. Teratany malagasy ny 40 amin'ireto olona ireto fa teratany vahiny afrikanina ny sisa hafa. Tsy fananana taratasy mazava, fiondranana antsokosoko, firaisana tsy kombakomba no antony hitanana azy ireo any amponja. Mankasitraka ny asa vitan'ny Vomiera Maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni Issa Sanogo, mpandrindra maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara nandritra ny fionana fanaovam-beloma teny amin'ny foibean'ny seni androany alarobia. Efa betsaka hoy izy ny fanatsarana ny fikirakirana ny fifidianana efa vita saingy no mariany fa mbola betsaka ihany koa ireo izay tokony mbola ho atao. Anampy amin'ny ezaka izay ataon'ny seni ny firenena mikambana hoy ny tenany mba anatsarana trany ny fifidianana eto Madagasikara. Andao tsy ho elan'ny Madagasikara moa Issa Sanogo rehefa nahatapitra ny feptom-piasany efa taona teto Madagasikara. Mpianatra malagasy miisa 500 nanaraka fiofanana tany Sinina no tonga eto Tanindrazana nianatra manokana momba ny fanamboaran-dalana sy tetezana nandritra ny 5 taona tany Sinina izy ireo ary nahazo ny mari-pahaizana Bachelor of Honor. Raha ny fampitam-baovao teo anivon'ny Ministeran'ny Asa Vaventy ny orinasa sinoa China Road and Bridge Corporation no nanome izany vatsim-pianarana izany raha ny tatitra trany mpianatra avy eny amin'ny sekoly ambony Polytechnika eny Vontovorona moa ny akamaroan'ireo voafantina. Misokatra androany ary tohatra amin'ny 20 Jolay ny tsenabean'ny fromazy eo amin'ny Zaridaina-Antaninarenina. Mpanodina vokatra madinika sy salatsalany avy amin'ny ronono miisa 70 misehatra amin'ny famokarana fromazy ao anatin'ny faritry ny 3 zoro ny ronono na ny triangle laitier no mandray anjara amin'ny hetsika avy eto Analamanga. Itasy vakina karatra ary bongolava ireto mpisehatra amin'ny fanodinana ronono ireto. Ankoatra ny varotra fampiratiana dia misy fanandramana fromazy ihany koa eny an-toerana rehefa avy nanaraka fiofanana sy ny torohevitra ireo manam-pahaizana amin'ity sehatra ity avy any ivelany nandritra ny 4 andro izy ireo. Tazana teny an-toerana moa androany i Suzelin Ratoy Arjona, minisitra mpisahana ny fambolena sy ny fiompiana. Ao amin'ny vondrona be no misy ny maki vehivavy mandritra ny lalao iraisam-pirenena eo amin'ny taranja rugby izay ho atao any Dubai miaraka amin'ny Fiji sy Hollande. Raha ny fanazavana avy amin'ny Federasiona Malagasy ny rugby dia ireo firenena ao amin'ny vondrona A dia Espagne, Hong Kong ary Samoa no ifandona amin'ny Madagasikara. Manomboka amin'ny 17 Septambra izao ny fifaninanana ka i Madagasikara sy Espagne no anokatra izany. Ny 4 Oktobra kosa no ikatroka amin'ny Hong Kong i Madagasikara ary ny 1 Oktobra no hanao lalao farany izay ionany amin'ny Samoa.